ankehitriny izao alahady anio izao, alahady voalohany volana novambra 2024. Ary faly ankoa mandray anareo vahiny rehetra izay mandalo eto Toulouse na izay tonga mihorom-ponenana eto, ary anio ihany koa dia alahady natokana hiarabany fiangonana anareo rehetra. Ho aminareo anery havana amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
Aoksykitsanga. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanalasana. Fiderana sy fankalazan'Andriamanitra ny mbola fakitsika ny salamo fandraika amin'ny zato. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavaratra ary fitezantsika izany amin'ny hira faharoa ny andiny voalohany sy fahavaratra. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra ary eza ny famonjena. Famonjena dia avy amin'ny jery mpanao lanitra sy tsy mahaverana sy rendrehana ny indro tsy matory na tindrena ny mpiaro Israely. Jehova mpiaro anao, Jehova fiaro masoandro tsy mba hamelana na ny volana ny miaro. Jehova iaro anao amin'ny ratsy Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Tompo sy mpaharanay eo, vory eto an-tranonao izahay ankehitriny, miompo am-panahy idera sy saotra anao amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, masina ary be fitiavana. Koa atolotra anao ny haja sy ny voninahitra sady mendrika ho anao izany, ary asandratray ny feonay ideranay sy ankalazanay ny anaranao. Ankehitriny ary, mangataka ny asan'ny fanahinao amin'ny sambatan'olona izahay, mba hampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zanakao. Ary hampangino izay rehetra tsy avy aminao ka manakana anay iaona aminao. Tario izahay Tompo, ary toa ny fanahy mazoto izahay mba ahaizanay manome voninahitra anao mandrakariva amin'ny androm-piainanay manontolo. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana malala, dia noho amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika anio. Ary na inona no ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany, ka misaora an'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Ary satria tsy nisy nanantanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika rehetra ireo, dia aoka isika hanondrika ny lohantsika, hibebaka ny olony eloka izay vitantsika amin'ny alalan'ny vavaka mangina.
Tompo, miondrika eto anaty tranao izahay ankehitriny, manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay. Mbola mifona aminao izahay satria tsy mba nanaraka ny sitraponao izahay, fa dia nanao izay noheverinay fa mahasoanay ihany. Ary nataonay izany izay rehetra matesitra anao sy mampalahelo ny namanay, na tamin'ny teninay izany, na tamin'ny fihetsikay. Kanefa Tompo, na dia nanao izay ratsy rehetra teo masinao azy izahay, dia mbola nahadisoanao indray hiverina aminao, satria zanakao izahay. Noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia tsy nitsarovanao ny fahotanay. Koa indreto izahay manantona anao amin'ny fonay manontolo, mangataka vonana aminao, miaraka amin'ny fiangonana. Izrainay be famindrampo, mitalao aminao izahay, mamelany ny elokay. Diovy izahay ho vahoapahotany, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avozo ny fanahinay mba vonoka ny mpanao. Fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjanay no angatahany aminao. Amen. Hira sivy amby efapolo sy efajato ny andimy fahaefatra. Rehefa finoana eo am-pitsanganana ny teny manambarany sy ny famelan-keloka sy fihavanana. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindrapoko, ary tsy hitsoaka ny fanaiky ny fihavanako hoy Jehova, fa mindra vo aminao, mety aho madiova ianao. Noho izany dia ambarany finoana sy ny fitiavana, fa voavelan'ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Miderany Tompo. Hira fa 1 sy efajato ny andiny fahatelo sy fahaefatra.
ametraka amin'ny fiangonana. Nous arrivons au moment dédié aux enfants et aux jeunes. Je vous demande donc de vous lever pour chanter ensemble le cantique 784, strophes 5 et 6. Je vous invite à la prière. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment dédié aux jeunes et aux enfants. Je te remercie parce que c'est par ton amour que nous sommes encore ici présents. Seigneur, je demande ton Saint-Esprit d'illuminer notre cœur, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, puisse vraiment germer et grandir dans nos cœurs. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier ou partager le thème « Les chrétiens qui vivent pour glorifier le Seigneur ». Dieu veut nous utiliser comme un instrument de sa gloire. Il veut manifester sa gloire envers nous tous. Il nous invite aujourd'hui, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, qu'importe notre place dans la société, à l'école, à la fac, au bureau ou à la maison, sachez que la gloire de Dieu est disponible pour nous. Nous allons commencer par vous, les enfants. Vous pouvez lui rendre gloire, car il est grand. Ne dites pas, je suis trop jeune, ou je ne sais pas comment faire pour rendre gloire au Seigneur. Mais vous pouvez,
et vous pouvez vraiment lui rendre gloire. Aujourd'hui, vous êtes en vacances et je vais vous inviter à faire une petite expérience. Sortez de chez vous, loin des écrans, loin des tablettes ou loin de la télévision. Allez vous promener dehors, dans le jardin, dans le parc ou dans la forêt. Et rien qu'en contemplant la beauté de la nature, les feuilles jaunies, les arbres, le ciel et les étoiles, ou en écoutant le doux chant des oiseaux, vous verrez la splendeur de la gloire de notre Dieu. Le verset de Psaume 19:1 confirme: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'ouvrage de ses mains. Rendez gloire à notre Père céleste. Manifestez sa gloire en chantant des chants de joie. C'est simple. Dans Éphésiens 5:19, il est écrit: entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple d'un grand homme dans la Bible, qui est Moïse. Dans Exode 33:18, vous allez voir sur ce chapitre la prière de Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que cette prière soit aussi la vôtre aujourd'hui. Quel soit le cri de votre cœur. Fais-moi voir ta gloire. Car Moïse a vécu la gloire de Dieu dans sa vie. Et nous tous, nous aimerions bien être à sa place. Tant qu'il est resté chez les pharaons, il n'a rien vu. Mais quand il a quitté le confort et parti loin d'Égypte pour être formé par Dieu, il est devenu le conducteur du peuple d'Israël pour le faire sortir de l'esclavage d'Égypte. Et voici quelques exemples illustrant la gloire de Dieu que Moïse a vue de ses propres yeux. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir, il a vu les Égyptiens s'engloutir dans la mer quand ils ont voulu rattraper le peuple d'Israël. Il a vu Dieu nourrir son peuple en lui envoyant la manne et l'écaille. Il a vu la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Toi, ici présent, tu as sûrement vu la gloire de Dieu dans ta vie. Moi, je réponds oui, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Toi, enfant de Dieu, enfant de la SDA, tu as vu Jésus répondre à ta prière. Alors glorifie-le. Toi, étudiant, tu as déjà vu la main de Dieu agir lors d'un contrôle, lors d'un concours, lors d'un entretien d'embauche ou d'un stage. Glorifie le Seigneur. Par contre, si aujourd'hui tu n'as pas encore vu ou tu n'as pas encore connu la gloire de Dieu dans ta vie, peut-être que ta pensée est perturbée par les choses vaines de ce monde. Sache que le Seigneur est là. Tourne vers lui le regard et crains-le. Car dans Psaume 25:14, il est écrit: le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Toi, qui pendant plusieurs jours, voire des mois,
ou des années attend une guérison ou une solution sur des problèmes importants, chercher du travail alors que tu as eu tes diplômes ou renouvellement de séjour, il est écrit dans Psaume 33, 18, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté. » La crainte de l'Éternel, donc, c'est l'obéissance à sa parole et qui nous ouvre les portes pour voir sa gloire. Pour finir, prenons une leçon sur la prière de Moïse que j'ai citée auparavant. Si tu es fatigué, dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Si tu es découragé, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est l'invitation de Jésus aujourd'hui à nous, enfants de Dieu. Dieu, il désire que nous désirons plus et plus encore de sa gloire. Amen. Tonga amin'ny fotoan'andrenesantsika anten'Andriamanitra isika izao ka mialoha mivavaka sy mivaky teny dia mbola hoirantsika ny rafaraka amin'ny 20 sy 30 ny andiny voalohany sy ny faharoa ary mangataka ireo tompona anjara rehetra androzy aty aloha. Tonga eo amin'ny fotoana makinany tentsika dia mialohan'izany andehitsika hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra malalanay eo, sotranao indray izay, eny, sotranao izay noho ny fitiavanao ka omenao izao fotoana izao indray ahafahanay mihaino teninao. Teninao izay hainao ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay. Araka ny lazain'i Jesosy Kristy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka amin'ny favan'Andriamanitra. Eny, tsy mangina ianao fa tianao izahay ka mangataka ny fanahinao masina Tompo mba hitaridalana anay amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny vaky-teny voalohany ao amin'ny perikupa ho antsika androany dia ao amin'ny Malaky, boky Malaky toko voalohany andininy 14 dia toizana ao amin'ny Malaky toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Malaky toko voalohany andininy 14 dia toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Rehefa hitantsika izany dia hiaraka hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'ny dikanteny iombonana no amakintsika izany. Ho voahozina anie ny mpamitaka izay manana biby salama ao amin'ny andian'ondriny, saingy rehefa manao voady izy dia biby manan-kilema no ataony sorona amiko. Eny, mpanjaka lehibe ny tenako, hoy izao tompon'izao rehetra izao.
ary mampiorooro ny firenendrehetra ny lazako. Toko faharoa. Izao no fampitandremana ataon'ny tompon'izao rehetra izao aminareo ry mpisorona. Raha tsy mihaino ahy sy tsy miezaka ny hanome voninahitra ny anarako amin'ny fonareo ianareo, dia alefako amely anareo ny ozona. Fa fitahinana mpanantenaiko anareo. Eny, ataoko izany satria tsy tamin'ny fonareo marina no nandraisanareo ny didiko. Efa mandrahona sady ny taranakareo aho, ianareo kosa hamafazako taindro roa eny an-tavanareo, dia ny taindro roa an'ireo biby nataonareo sorona tamin'ny andro fety, ary hoe sorona miaraka aminareo koa, aminy koa ianareo. Dia ho fantatrareo fa izao tompon'izao rehetra izao no efa nampitandrina anareo mba haretan'ny fanekem-pihavanako amin'ilay vita. Ny fanekem-pihavanako taminy dia azony fiainana sy fiadanana. Nomeko azy zany mba hanajany ahy, ka dia nanaja ahy sy nangovotra teo anatrehan'ny anarako izy. Marina ny fampianarana nomeny ary tsy misy fitaka teo amin'ny olony. Tamin'ny pahatoniana sy tamin'ny pahitsiana no nianarany tamiko, ka nandresen'ny lahatra olona marobe hiala amin'ny faharatsiana. Fa ndraikitry ny mpisorona ny mampianatra ny olona ahalala Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ny mpisorona no anontaniana ny fitsipika tokony ampiarina satria mpitondra teniko izy. Fa ankehitriny efa mivily lalana ianareo mpisorona, ka nahazo lafaka olona maro tamin'ny fampianaranareo. Noravanareo noho izany koa ny fanekem-pihavanako taminareo. Hoy izao tompon'izao rehetra izao. Koa dia ampirisihako ny vahoakan'Israely rehetra, haniratsira sy hanao tsinontsinona anareo, satria tsy nitandrina ny sorodalaka ianareo sady nizahatavan'olona tamin'ny fanapahan-kevitrareo. Tsy tokana va ny iraintsika? Tsy Andriamanitra iray va no nahary antsika? Koa nahoana no mivadika amin'ny namantsika avy isika ka manimbaziba ny fanekem-pihavanana ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ireo razantsika? Amen. Mbola ho toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny taratasy voalohany avy amin'ny Paoly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Tesalonianina voalohany, toko faharoa, andiny fahafito ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Tesalonianina voalohany, toko faharoa, andiny fahafito ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia azonay natao aza ny nanapatra fahefana araka ny maha-apôstôlon'ny kristianay, fa teo anivonareo dia nalemy fanahy izahay. Mova tsy reny mikolokolo ny zanany naterany. Noho ny famankamamianay anareo, dia tsy ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra ihany ny sitrakay amin'ny taina aminareo, fa vonona koa izahay ahay fohy na dia niainay azy, satria efa tonga malalanay ianareo. Tsaronareo ry havana ny nikelezanay aina sy ny sasaranay mafy. Ny asa andro aman'aly izahay mba tsy hanahirana na dia olona iray taminareo azy. Fony izahay nitory taminareo ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra. Samy vavolombelonay na ianareo na Andriamanitra, fa madio sy marina ary tsy manatsiny ny fitondrantenanay teo anoloanareo mpino. Fantatrareo fa toy ny fitondran'ny ray sy ny zanany naterany no nitondranay anareo tsirairay avy. Nampiresika anareo izahay sy nampahery anareo ary nananatra anareo mba hanana fitondrantena mendrika an'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra izay miantso anareo hiditra ao amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Izao koa no mahatonga anay ho velom-pisaorana tsy tapaka an'Andriamanitra. Rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra notorianay anareo, dia tsy noraisinareo ho tenin'olombelona izany, fa noraisinareo ho tenin'Andriamanitra araka ny tena izy, ary dia miasa ao aminareo izay mino. Amen. Mangalaka ny fiangonana hitsangana alohan'ny hamakina amin'ny filazantsara.
Ho faranantsika ny famakina ny teny soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny filazantsara ny Matio 7:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 12, vakina amin'ny dikateny iombonana DM. Amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'izay dia niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianana i Jesosy nanao hoe: nomena fahefana hivaofy ny lalàn'i Mosesy, ny mpahay lalàna sy ny farisianina. Koa amin'izany, ataovy sy arao izay rehetra lazainy, fa aza makatahaka ny ataony, satria milaza fotsiny ry zareo fa tsy manao. Entambe sady tsy zaka no feheziny ka hatainginy ao an-tsoriky ny olona, nefa na dia ny rantsan-tanandry zareo azy tsy tia ny hanetsika izany. Ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, ka dia lehibe ny azy ny boaty mirakitra ny tenin'ny lalàna, fitondra eny akandrina na eny an-tsandry, ary vavety ny somotra viavy eny amin'ny lambany. Ny akamaminy dia ny maka toerana amboninahitra amin'ny fanasana sy ny mipetraka eny aloha ao amin'ny sinagoga ary ny arabaina eny an-kianja sy ny antsoina hoe raby na hoe mpampianatra. Ianareo kosa aza mba mety antsoina hoe raby na hoe mpampianatra, satria iray ihany no mpampianatra anareo ary piraintam-po avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona ety an-tany hoe rainareo, fa iray ihany ny rainareo dia ilay ihany an-danitra. Ary aza mba mety antsoina hoe mpitarika, fa iray ihany ny mpitarika anareo dia ny Mesia. Izay lehibe kokoa aminareo no mpanomponareo, fa izay anandra tena dia etry, ary izay anetry tena dia sandratra. Amen. Ny kristianina dia miaina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Izany indray ny lohahevitra izay akantsika ny afatra amin'ity alahady voalohany amin'ny volana Novambra 2024 ity. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny taradalana antsika ary ampiorina antsika amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra mba ahazoany kosa manandratra antsika ho tena zanany malala miombinaina amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika. Ny kristianina dia miaina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka tokoa no hoe inona moa zany no antom-piainantsika ty e? Inona moa zany no nametrahan'Andriamanitra antsika eto amin'ity tany ity e?
inona moa no hevitry ny fiainantsika mandritry ny fotoana izay voafetra ihany tsy maintsy andalovantsika eto. Misy fahamarinana telo izay avohitran'ny reo perikopa telo izay nalahatra ho antsika amin'ity alahady ity. Zao zany fahamarinana telo zany. Voalohany, noariana hanome voninahitra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Noariana hanome voninahitra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Faharoa, fanatitra manao ahoana no atolotsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fanatitra manao ahoana no atolotsika an'Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra azy. Ary ny fahatelo, tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra isika raha tsy manetry tena. Tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra isika raha tsy manetry tena. Voalohany, noariana hanome voninahitra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny antsoina hoe voninahitra Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ry havana dia teny izay nandikana ny teny Hebreo hoe kabod na kavod, vesatra no heviny, poids, vesatra. Zany atao hoe voninahitra Andriamanitra. Zany hoe ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra mihitsy. Ary zany maha-Andriamanitra n'Andriamanitra zany dia mipeze eo amin'ny fiainantsika. Mipeze eo amin'ny fiainany zao tontolo izao. Mipeze eo amin'ny fiainany zavatra rehetra. Zany latsoina hoe voninahitra Andriamanitra. Raha ny marina dia tsy takatsika amin'ny saina na azo visavisaina izany voninahitra Andriamanitra zany. Raha lazaina fa lehibe Andriamanitra, tsy erefesina ny fahalehibeazany. Tsy zaka jerena ny voninahitra. Ary ambara azy ao amin'ny testamenta taloha fa na iza no mijery ny tavan'Andriamanitra dia maty. Ary zany natonga ny Isaia ny kaikaiky lozako. Satria ilay Andriamanitra mitafy voninahitra no miseho taminy. Na tsy takatsika tsy hisafisaina tahaka zany zany voninahitran'Andriamanitra dia mipeze amintsika. Hanika ekena, ajaina ary ankalazaina zany voninahiny zany. Ekena ny mahabe voninahitra azy. Ajaina izy amin'ny maha-Andriamanitra ny voninahitra azy. Ary ankalazaina izy satria izy rery ny tompony voninahitra. Araka zany dia adidin'ny zavaboary rehetra. Adidin'ny zavatra rehetra ankoatran'izy Andriamanitra ny maneho ny voninahiny, mitoro ny fahalehibeazany, mankalaza azy noho ny fahatsarany, manatratra azy noho ny heriny. Araka zany ny fiderana an'Andriamanitra, ny fankalazana azy, ny fanandratana ny voninahiny dia tsy option eo amin'ny fiainana hoe azo atao na tsy azo atao, fa tena manamarika ny fizina, manamarika ny fisina. Ary zany no mahatonga antsika manaja azy, mankalaza azy amin'ny maha-Andriamanitra mitafy voninahitra azy. Ny olona izay tsy mankalaza an'Andriamanitra dia olona tsy mahalala an'Andriamanitra, olona tsy manaiky an'Andriamanitra, olona izay tsy manaiky hijery akory ny avesatry ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fisiny. Ny mpanitsy fivavahana ry havana tamin'ny taonjato faha 19 dia nanamafy anio maha-Andriamanitra be voninahitra an'Andriamanitra io ka nambara fa azy rery ny voninahitra, soli deo gloria. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra satria izy rery ny mendrika izany. Ny ambiny rehetra tsy tanteraka, ny ambiny rehetra tsy feno, fa izy ihany no manana izany feno.
ilay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay lay tsy manam-piandohana tsy manam-piafarara ilay manana ny fahamasinana rehetra tsy manana madilana ho tetenina na koa banga izay ampina tsy misy tanteraka na feno ny zavatra rehetra izy Andriamanitra irery ihany no Andriamanitra ny fahatanterahana azy irery ny voninahitra dia ambaran'ny soratra masina ry havana fa noharian'Andriamanitra hanome voninahitra azy ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra mba hanome voninahitra azy ny zavatra rehetra roa no hevitra zany ny voalohany dia izao miseho amin'ny zavatra noharian'Andriamanitra zany ny voninahitra zany no nanambaran'ny Paoly azy rehefa nitoroteny tao Atène izy ny voninahiny tsy hitalany dia efa niseho tao amin'ny asan'ny tanany ary zany ny raha teo nambaran'ny mpanao salama ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ny abakabaka manambara ny asa vitany ary ny andro mitantara amin'ny andro mandimby azy ny fahalehibiazany salama 7:20 ny 9:29 miseho eo amin'ny zavatra noharian'Andriamanitra ny voninahiny fa ny olombelona jamba ny fahotana tsy mahita izany faharoa ao amin'ny heviny dia izao mankalaza an'Andriamanitra ao amin'ny fisiny sy ny fiainany ny zavaboary rehetra natao ankalaza an'Andriamanitra ny zavaboary hanika ho ny mpanao salama hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy idera any Jehova salama 5:10 aintsika loatra ny 9:9 fanontaniana mipetraka dia izao moa mideran'Andriamanitra sy mitarika ny zavatra rehetra hideran'Andriamanitra mandrakariva ve isika moa mideran'Andriamanitra rehefa mijery ny zavaboary rehetra ny mandinika ny fiainana mijery hatramin'ny lanitra ka hatrany amin'ny ambanin'ny tany moa ve mahay mideran'Andriamanitra amin'izany ary mitarika ny zavatra rehetra hideran'Andriamanitra amin'izany isika ny olombelona manko dia nataon'Andriamanitra ho mpanjaka ny zavaboary hoalazantsika tao amin'ny dingana 7 tao amin'ny STA zany natao mpanjaka ny zavaboary izy mba azony mitarika ny zavaboary rehetra amin'ny mahampanjaka azy hanome voninahitra an'Andriamanitra moa manao zany tokoa ve isika faharoa fanatitra manao ahoana no entsika manome voninahitra an'Andriamanitra rehefa nanota ny zanak'olombelona dia nitarika ny tenany sy ny zavaboary rehetra ho amin'ny fahalitoana ho amin'ny ozona mandrakizay ny olombelona voaozona ny olombelona voaozona zao tontolo izao no ny fahotaniny razantsika anika dia napetrak'Andriamanitra ny fisoronana mba azahoantsika mitondra ny fahotantsika eo anatrehany ary ahafahan'Andriamanitra mamafa manadio manavao antsika manavao ny olona amin'ny alalan'izany sorona izany zao anefa na dia ny mpisorona aza teo amin'ny fanekena taloha araka ny boky ny Malakia izay nivakiana tamintsika na dia ny mpisorona aza dia nandoto tena sy nanimba tena ary natao hoe simba lo maratra adika amin'ny hoe corrompu avy amin'izay ny hoe corruption tsy sorona manome voninahitra an'Andriamanitra natolotry ny mpisorona tsy mba biby feno biby salama natolotra ilay tompony voninahitra anehoana ny fahalehibiazany ny fahatsarany ny heriny fa biby kilemaina biby simba biby corrompu fa nahoana angeny biby corrompu biby simba no nataony fanatitra nitazoniny ho anazy ny biby tsara nitazoniny ho azy ny biby tsara ny ratsy ny natolony an'Andriamanitra ary atao amin'ny fanekena vaovao ry havana isika pino isika kristianina no ny sorona feno izay nataon'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana isika pino
no antsoina hoe fanjakam-pisorona. Isika no mpisorona manolotra ny tenantsika sy ny momba antsika rehetra, ny ananantsika rehetra ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Zany no ambaran'i Paoly amin'ny Romanina 12: atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Isika zany sady sorona no mpisorona. Ka sorona manahoana no tolotsika an'Andriamanitra? Sorona madio sa sorona corrompu? Sao dia rehefa lanitsika ny tsara indrindra, rehefa vitatsika ny mahafampoantsika, izay sika vao mieritreritra n'olotra ny ambiny, le efa nanombinana, le efa simba ho an'ny tompo. Sao dia laharana faharoa na fahatelo azo eo amin'ny atolotsika ho an'lehibe voninahitra no atolotsika ho azy, fa tsy ny voalohany, tsy ny tsara indrindra, tsy ny mety indrindra, tsy ny betsaka indrindra. Ao amin'ny bokin'ny Malakia izay narakana ny vakitentsika dia ampangain'ny olona Andriamanitra ho mandroba azy. Inona moa ny atao hoe mandroba? Maka-ankeriny, zany ny atao hoe mandroba. Dia ampangain'ny olona Andriamanitra ho maka-kerin'ny fananany, mandroba azy amin'inona? Amin'ny fahafolo-karena. Amin'ny fahafolo-karena. Nefa dia ny ampafolony no angatahany tompo, ny ampafolony, tsy ny rehetra akory. Dia ampangain'ny olona izy fa mandroba, maka-ankeriny fananany, satria mangataka amin'ny ampafolony izay nomeny. 100 isan-jato ny folo amin'ny mpahafolony amin'izay ananany jiosy dia nomen'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fitahiny, avy amin'ny fanambinany, avy amin'ny fandrotsahany ny aren'ny lanitra ho azy. Nefa na ny ampafolony aza dia lazainy farobain'Andriamanitra aminy. Isika koa ankehitriny mipetraka ny fanontaniana, sao dia miampanga ny fiangonana ny isika izay vatan'ny Kristy ety an-tany, Kristy ny lohany. Sao dia miampanga ny tompo isika izay lohan'ny fiangonana ho mandroba antsika, ka ny ampikambony nefa simba. Ny sisa tsy lanitsika amin'ny sitrapontsika, zany sisa natolotsika an'Andriamanitra. Tsara ao amin'izany aho ny tompo. Ao amin'ny Malakia 3:7, tsara ao amin'izany aho. Fanatitra manao ahoana natolotsika ho an'ilay tompony voninahitra. Fahatelo, tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra isika raha tsy manetry tena. Tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra isika raha tsy manetry tena. Ny mampiavaka ny tena kristianina dia izy nanolo tena ho an'ny tompo. Zany hoe tsy tompony tena nintsony izy, tsy mandidiny amin'ny tena nintsony izy, fa ny tompo, zany hoe ny tompony no manapaka sy voalaza omenimeny fa mahazatra antsika loatra ny mitombo tena ohatran'ny tompo hoe ity ny mpanomponao, ndreky zay mpanomponao. Hoe nefa ny tompo ao amin'ny matotoko fa aitsika tsara zay manao ary ao amin'ity bokin'ny Malakia ity, raha vao manomboka ao amin'ny toko voalohany, zao no ambaran'ny tompo: raha ray aho, aiza izay voninahitra, dika teny iombonana io. Raha ray aho, aiza izay voninahitra, ary raha tompo aho, aiza izay ajako. Hay tokoa manonona azy ho ray nefa tsy manome voninahitra azy. Hay manonona azy ho tompo nefa tsy manaja azy. Tsy izay manao amiko tompoko ny tompo. Indraindray raha tsy matetika azy dia fomba mpitenenana no hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompo, nefa olona mitady voninahitra sy laza no ao an-damosin'izany fitenenana izany.
raha nataraka ny toritenin'ny filosinodaly isika tamin'ny famaranana no zakabe anykeo dia nambarany tao ny fahamarinan'ilay teny malagasy fitenin'ny malagasy ny hoe ny ataon'ny vava hafa ny tenen'ny vava hafa ary ny ataon'ny tanana hafa antsoina hoe le mpitary-bato vilambava misy zany kristianina mpitary-bato vilambava manao hoe tompokotompoko nefa kay ny tiany atao no atao hay tsy manompo ny tompo fa manompo tena manompo olona manompo zavatra manompo fikambanana misy inge olona tena dadany raha hiaro ny fikambanany hiaro ny atokon'olona ny atokony misy azy mahay mihitsy izy amin'izany ary ny voninahitr'Andriamanitra ahoana ny tenin'Andriamanitra manao ahoana ny toetra zay ankafizin'Andriamanitra sady takiny amin'ny mpino dia ny fanetretena mazava ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny boky Obolana izy milaza azy ao amin'ny taratasy nosoratany Jakoba milaza azy Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ny manetry tena kosa Andriamanitra mitady antsika ho manetry tena fa tsy mpiavonavina mety hoe miavonavina no orgueilleux lay mitady voninahitra lay mitady laza ary mahavariana no lazan'ny Jakoba azy Andriamanitra ozy manohitra ny mpiavonavina ny mpieto mpiavonavina dia ilazana atao hoe toetra zay le mpiavonavina zany mihitsy izy fieno avonavina toetrany mihitsy lay miavonavina zay ny dika Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ny manetry tena izy tsy miteny ny mpanetry tena araka zany ny fanetretena dia fietsika zay ilana ezaka manokana ezaka maharitra tsisy afaka miteny hoe za zany mpanetry tena fantsoina mandrakariva isika hahay anetry tena ezaka mandrakariva hanetry tena fa ny mpiavonavina toetrany zany ka io ny endriky ny avonavina fitadiavam-boninahitra ho an'ny tena fikatsahana sitraka amin'ny olona tsy voavaky teo ny andinin'ny fahaenina amin'ity taratasin'ny Paoly ho an'ny Kolosianina ity fa zao no ambarana amin'ny andinin'ny fahaenina tsy mitady voninahitra tamin'ny olombelona izay na taminareo na tamin'ny hafa tsy mitady voninahitra tamin'ny olombelona izay na taminareo na tamin'ny hafa ny fitadiavam-boninahitra ho an'ny tena na fitadiavam-boninahitra avy amin'ny olona eny fa na avy amin'ny mpiangona azy dia endriky ny avonavina endriky ny avonavina ny fanaovana ho zava-dehibe ny toeran'ny tena eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana dia endriky ny avonavina toerin'Andriamanitra zany halan'Andriamanitra zany Paoly apôstôly dia milaza fa tsy nitorony vaovao mahafaly hakana voninahitra izy na hakana sitraka amin'olona fa raha mitady sitraka amin'olona manko sika ho izy ao amin'ny epistily ho an'ny Galatiana dia tsy mpanompon'Andriamanitra raha mila sitraka amin'ny olona aho dia tsy mpanompon'Andriamanitra ka isika ary mpanompon'izy mpanompon'izy ary tsika mpanompon'ny olona mpanompon'ny tena mpanompon'ny vahoaka mpanompon'ny fiangonana mpanompon'ny sampana mpanompon'ny dekona mpanompon'ny komity zany vetsika ary zany ndraindray ny fiarovana an'izany tena mahavaky loha ny sasany ahoana ny arovana an'izany ary ny voninahitr'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra
ary ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary ny fahamarinan'Andriamanitra izay hafa ny fahamarinan'izao tontolo izao. Ny tompo mivaky tentsika dia naka ohatra ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Ahoana ny lazany azy? Ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona. Zany ny toetra ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona ka maminy ery ny maka ny toeram-boninahitra. Andiny ny 5 sy 9 amin'ilay Mateo 12 teo. Ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona aka maminy ery ny maka toeram-boninahitra. Anika raha vohotsokotsina amin'izany toeram-boninahitra zany dia tony tsy misy. Ry havana, ny tena kristianina dia mahay manetry tena mba ahafahany mampisandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zany ny fahamarinana lehibe. Tsisy olona miavonavona, tsy misy olona manandra tena ka afaka hanandratra ny voninahitr'Andriamanitra, tsy misy zany. Zany ny atao antinomika, zany eo anatina lalàna mifanohitra. Raha tia hampisandratra ny voninahitr'Andriamanitra ianao, tia hampiseho ny voninahitran'Andriamanitra ianao, mietre. Ary zany ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ary rehefa mahay manandratra ny voninahitr'Andriamanitra isika, hain'Andriamanitra ny manandratra antsika amin'ny fotoan'andro. Fa asan'Andriamanitra zany fa tsy asan'olombelona. Asan'Andriamanitra zany fa tsy asantsika. Tsy zavatra katsahiny zany, fa fanomezana maimaimpona omen'Andriamanitra amin'izay rehetra ankasitrahany. Ka ny tena kristianina mahay mafoy tena sy fananana, mahay mafoy andro sy hery, mahay mafoy aina aza. Hoy Paoly eto, vonona koa izahay afoy na dia ny ainay aza. Ho an'ny filazantsara, vonona izahay afoy na dia ny ainay aza. Ary nambarany tamin'ireo olona avy any Efesosy, tsy nataoko zavatra akory ny haiko, ato naterahako ny asa izay napetraky ny tompo tamiko. Ao amin'ny fanetretenany nanandratra ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ao amin'ny fahafoizan-tenany dia nampiseho ny fahalehibiazan'ilay Andriamanitra izay tompony izy. Ao amin'ny fandroran-tenany dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ilay tompony voninahitra izy. Ko amin'izany ary, inona ny tokony toetran'ny kristianina? Miaina feno ny fiantsoana azy, manome voninahitra an'Andriamanitra. Ka zay saintsika sy eritreretintsika ao anaty ao, zay toetra siantsika eo ivelany eo amin'ny ifaneraseratsika amin'ny hafa, ny asa rehetra zay ataontsika na izy zany, araka ny voalaza tamin'ny toriteny ho an'ny tanora teo, na any am-pianarany zany, na any amin'ny toeram-piasany zany, na any amin'ny fiarahamoniny zany, na eo amin'ny fiangonany zany, ny asa rehetra ataontsika dia atao hanomezana voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Ka tsy fomba mpitenenana ilay hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa tena fiainana. Ny kristianina, tena kristianina, miaina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia aoko isika hisangana andray ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampahery anareo, azahoanareo mahatsapa fa ao amin'ny fahalemenareo nisehony herin'Andriamanitra, ary ao amin'ny fanetretenanareo nisandratan'ny voninahiny. Matoky fa ilay niantso anareo dia mahatanteraka izany ho an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho anin-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsyto avy any ny havia ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombona ny olona masina famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen petraka ny fiangonana Amin'ity alahady natokantsika andraisana ireo vaovao vao tonga teto amin'ny tafo Tolozy nandritra izay herintaona izay dia ny tompo no manasantsika mba iombon-databatra aminy endriky ny fandraisany antsika ary indrindra fampandovany antsika ny fanjakana mandrakizay izany. Zany fidirantsika amin'ny fanjakana mandrakizay zany tsy vitavita tamin'izao fa novidiny lafo tamin'ny ranony zanany zany. Ary zany koa nitsarovantsika ary mahatonga izao fotoana izao ho sarobidy indrindra satria ny tenany sy ny rany izay nomeno antsika dia zany ny sarobidy indrindra amin'ny zavatra rehetra satria loharanony fiainana mandrakizay izay omeny ny ray antsika maimaimpona ao amin'ny zanany. Manao ny hira 8:5 tsika ny andininy fahatelo dia mangataka ny dekona mba hiakatra ity. Fiadanana amin'ny akaikitsika isika ka iteny aminy hoe ho aminao ny fiadanana na amaliky hoe ary ho aminao koa. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra entiko tompo aray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety sy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tia anay sy nanolo tena monjy anay amin'ny alalany koa nideran'ny anjely ny fiandriananao hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary araha ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany nidera ny anaranao amin'ny fiompiana ary izay koa ankehitriny dia miara-manandratra ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe no hideranay hoe Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alazana matiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy
raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy fahatsiarovana ahy ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity anareo rehetra fa ity mirako dia ny amin'ny fanaikena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho familan-keloka ko na oviana no misotro anareo dia izao no ataovy fahatsiarovana ahy misaorany ray izay nampametrika antsika hanalina anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen petraka amin'ny fiangonana ry kristianina malala aoka isika atsiaro amin'ny jesosy kristy ilay maty ny solo antsika ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika izany ny fanatom-pihavanana tsara indrindra natolotr'Andriamanitra antsika ka dia aoka isika ara-misaotra sy hivavaka. Saotranao izay Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa no famindraponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay rainay any an-danitro indreto izahay manao eto anatrihanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona ny fijaliany sy ny fahafatesany fitsanganany tamin'ny maty ary ny fofona mandrakizay ho anay ka miandry sy mitalao ny fiverenana izahay ankehitriny ray eo ahidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manantona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao fa ny fanahinao masina no aharianao hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra ho tsapanay tokoa any ny fanatrehanao ka tsy izay intsony ny ovelona fa ianao no ovelona ao anatinay miaraka amin'ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo izahay izay tonga eto anatrehanao hiobina amin'ny latabatrao masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatra ny sambana ny voaloboka ampy anao rehefa hankaty tahaka ny tiavanao anao izahay ary aoka izay iara-manana ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia anao izay miara-manjaka amin'ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindraka ao mandrakizay amen. Ira 5 sy 20 ny andiny fahatelo. Satria efa samy nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika dia izany no ahafahantsika miombona amin'ilay vavaka nampianarin'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra antsika manao hoe rainay izay any an-danitra ho masinina aneny anaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay ny izay nasahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zaventinay ary aza mitondranay ho amin'ny fankapanao aoka hitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay novakitsika dia firaisana amin'ny tena Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano ny fanaikena vaovao izay nalatsaka ao an'ny rehetra ho famelan-keloka. Hoy ny tompo avia efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra mahazo mipetraka ny tsy mparay fanasan'ny tompo dia hozaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka izay nahazo dia afaka mipetraka mba hitan'ny diakonina izay mbola izarana rehefa tafaverina tiany diakonina dia miara-mihinana mofo sy ny sotro amin'ny kapoaka isika
ataontsika nira 7 amby 100 manatanteraka izany izy 7 amby 100. Zato.
Jesosy Kristy tompo mitsangana fiangonana. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy tompontsika izay vombo tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana maro mba ho fiainana mandrakizay mbola ho aminareo ny fiadanana. Mipetraka isika. Ny kapoaka zany dia angonina rehefa mirava misy sakeria zay ametrahantsika azy fa avy hatrany dia ariana rehetra. Tonga amin'ny fotoanan'ny filazan-draharaha isika mangataka ny tompony anjara androso amin'izany. Ny mpitandrina sy ny komity FPM Toulouse dia faly miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly, zakabe nasionaly, ny farana androany tamin'ny alalan'ny Zoom ny zakabe nasionaly izay nitondra ny lohahevitra hoe iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Efesiana 4:4. Ho an'izay te hanao rakitra ho fanohanana ny mpianatra teolojia dia hita eto amin'ny écran ny QR code anatanterahana izany. Fiofanana nasionaly. Mitony fampianarana iraisana eto amin'ny FPMA, SAP, KNPL, DVE, VFL, éducation isakalarobia manomboka amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 7:00. Misokatra ho an'ny rehetra amin'ny alalan'ny phone call sy Zoom araka ny hita amin'ny solaitra manjelatra ka azonareo alaina ny coordonnées samihafa. Vaovao tafo. Rakim-pisaorana voalohany, olona tsy nitonona anarana nanolotra 400 €, 300 € ho an'ny trano fiangonana ary 100 € ho an'ny mpitandrina. Satria izany no raikety amin'ny fitiavany dia monjy azy aho, anaratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso aho izy dia maly azy aho. Ho aminy aho raha ory izy, amonjy tsy ame voninahitra azy aho, ho vokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Salamo azafady fa 2:20, ny 4:40 ka hatramin'ny 4:40. Rakim-pisaorana faharoa, olona tsy nitonona anarana ihany nanome 150 € ho an'ny vina trano fiangonana. Feno mazava. Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie. Cherchez à être parfaits, encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, verset 11. La chorale Feon Mazav est heureuse de vous annoncer le Risantorn avec le thème « Cherchez à être parfait ». Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 novembre pour une journée bien remplie. En début d'après-midi, une masterclass avec un expert technique vocal sera faite et sera ouverte à toute l'Église. Puis s'en suivra à 19h30 le concert de la FNM. Venez nombreux, soyez bénis. Sekolonten'Andriamanitra, Grand Vokatra STA. Koa na mihinana misotra anareo, na inona ataonareo, dia atao ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina voalohany 2:1-3. Ho fanohanana ny sampana dia manao Grand Vokatra STA ny sekolonten'Andriamanitra izany ny alahady 7 novambra.
misy formule repas vary sy laoka ka 20 € ho an'olona 3. Ny laoka afaka safidianana dia ireto avy: saosisy sy anana, akoho sy fangarony, henan-kisoa sy fangarony ary trondro. Afaka mikomandy mialoha ao aloha na ao aorian'ny fanompoam-pivavahana na ihany koa any amin'ny mpampianatra isika izay maniry izany. Alahady mitandrina. Ny fankalazana ny alahady mitandrina dia ho tanterahana ny alahady 3 Desambra amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny Temple du Salin. Fotoana sarobidy isaoran'Andriamanitra no mifananantsika mpitandrina efa taona maro zao sy tondranam-bavaka ny mpitandrina mianakavy ho mariky ny fanohanana ny asa fitandremana eto amin'ny fiangonana. Ny tena andren'izany fotoan-dehibe izany dia manao hoe: aoka izay ampianarina ny teny mba hahafohy zava-tsoa ho an'izay mpampianatra. Galatiana 4:9. Isy valopozaraina amintsika hanomezantsika izay fohy hanohanana ny asa fitandremana ary atolotra manontolo ny mpitandrina miaraka mirakitra toy ny fanao ny fiangonana rehefa alahady mpitandrina. Dia mitondra bavaka izany fotoana lehibe izany isika ary manentana ny fiangonana ho tonga maro. Voatsinapy, efa nivoaka ny fandarana fa 420 amin'ny Voatsinapy ao amin'ny radio antson'ny filazantsara. Étude biblique, tsy misy ny étude biblique ny talata 7 Novambra ho avy izao. Permanence mpitandrina, mitony permanence mpitandrina ny talata amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro, tsy miato, journée continue zany, ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Fanadiovana ny trano fiangonana, ny tompon'anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vehivavy kristianina. Diary-piangonana, ny fanompoam-pivavahana ny alahady 12, 7 ary 20 Novambra dia any amin'ny Vieux-Temple ary manomboka amin'ny 10 ora sy sasany maraina. Misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny voatonga na mandalo zany na hitoetra ka misy amintsika ao anatin'ireny dia angatana mba hitsangana tompoko arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompontsika. Dia faly zay miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary tonga soa eto amin'ny fiangonana FPMA Toulouse. Raha lazainay hoe faly dia tena fifaliana ao am-poto koa zany. Ny teny soratra masina moa dia milaza hoe nitavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy. Ny fiarahanareo taminay teto dia nampahery anay tokoa natateraka izao fanompoam-pivavahana izao. Ka nitsodranonay dia engane ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ahatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto. Hitantana anareo ary indrindra hiaro anareo, ampahery anareo, ampitoetra ny fiadanana ao anatinareo fa ny fifaliany indrindra koa. Dia matoky zay fa na mandalo nareo na hitoetra eto dia mahazo ny anjara fifaliana avy amin'ny tompo ho anareo zany. Dia tsarova fa naoviana nareo no mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mirary soa indrindra tompoko ary manantitra ny fisaorana. Misaotra indrindra tompo, mahazo mipetraka nareo. Manaraka izany dia fanaontsika koa zany amin'izao alahady voalohany amin'ny volan'izao ny miarahaba ny zokiolona izay natratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana Oktobra lasa teo iny. Misy anankiray izy eto dia Ramatoa Ratsimba Andriamampandry ana mangataka anao mba hitsangana tompoko. Dia faly zay miarahabanao natratra sondray ny tsingeritaona nahaterahanao zany. Miara-mifaly ny fiangonana satria Andriamanitra tokana ny tay antsika ary ny tay anao manokana. Sady ero anay zany no indrindra ny fiombonana fifaliana aminao. Dia isaoran'Andriamanitra izay mbola nitantana sy nitahiry anao nahatratra izao tsingeritaona izao. Zao ny teny izay entina mampahery anao amin'ity andro ity. Na dia mandra-pahantotrareo aza ho ny tompo dia tsy miova. Mandra-pahafotsy ny volonareo za ihany nisahirana mitondra anareo. Zany nanao
ka dia izay ihany nitrotro eny izaho no hitondra sy hanafaka fa tsy misy maharombaka izay eo am-pelantanako hoy ny tompo. Zany teny zany entina mampahery anao satria ilay Andriamanitra efa nitondra anao hatrany am-boaka mbola mitondra anao mandraka ankehitriny. Ny taona no mitombo fa ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay mandrotsaka ny fitahiny mandraka revo anao irinay zanakao zandrinao ary piraitam-po amin'ny tompo aminao zany. Iara-mivavaka isika. Raha eo misaotra anao zay noho ny fitahian-tsoa raisinay tsy tapaka aminao ary misaotra ny amin'ity zokinay ray aman-dreninay ity izay narovanao ny tantaninao mitahinao ary natratra nitsingerin taona naterahany ray tamin'iny volana lasa iny. Fitahina avy aminao zany isaoranay ankasitranay ary idiranay ianao dia mivavaka aminao zay ho azy. Ianao hiaro azy amin'ny ratsy rehetra, ianao anafaka azy amin'izay mamatotra, ianao hitantana azy ho amin'ny ho avy mamirapiratra ary ianao ampahita azy isan'andro sy androtsaka amin'ny ny fiadananao hiaro ny fony sy ny sainy ao aminao Jesosy Kristy. Ka dia ninninona irin'ny fony, ninninona tompo angatahany aminao ary ninninona koa irininy zay rehetra manodidina azy ho azy dia tsy anao amin'ny tanam-pitiavanao zany omeo azy malalaka ary dia anao nidera ny aja ny voninahitra aoka ho azy kosa ary ho an'ny ankonany sy zay akaiky ny fony ny fitahiana avy any ambony mahatritrika. Dia minaratsoanao Kristy misaotra tompo. Amen. Dia misaotra indrindra tompoko dia faly miarabanao afaka mipetraka ianao. Farany indrindra amin'ny fotoana tahaka izao moa dia misy ny minitra trano ary dia mangataka ny mialatsiny manokatra fiche vetivety. Fatatsika fa herintaona sy folo volana izay nanomboantsika ny ezaka momba ny trano fiangonana. Anio dia averina ny vina izay nitarika ny fiangonana ho amin'izany vina trano zany. Vina izay miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra, vina manambara fa avy amin'Andriamanitra zany. Ary anio tsika dia tsy ampatsiarovana fotsiny ny fikasan'Andriamanitra fa andray ny baiko avy aminy mba azahoantsika mahatateraka soa izany. Ny Isaia 4:50 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4 no mifehy izany vina trano zany. Hoy ny tompo indro zao anao zava-mahagaga ary efa miposaka izany ka moa ino zany va ianareo. Ay Andriamanitra efa miomana anao zava-mahagaga. Ay io Andriamanitra io Andriamanitra manavao. Ay io Andriamanitra io Andriamanitra tsy toa. Ay io Andriamanitra io te anio ny voninahiny amintsika fa izao mila antsika izy, mametraka fitokisana amintsika izy ary manome baiko antsika izy. Baiko miisa 4 ary teny fampanantenana iray fandiminy izay mifehy zany. Baiko voalohany, alalao ny toeran'ny lainao. Alalao ny toeran'ny lainao. Aza mianona fotsiny amin'io hitanao io, aza mianona fotsiny amin'izay sehatra misy anao ankehitriny. Andriamanitra tianao zava-baovao, Andriamanitra tianao zavatra lehibe. Alalao ny toeran'ny lainao. Ary zany no nahatonga antsika tsy hoe anangana fiangonana kely indray asopo satria tsy ampitsony tsombentsika intsony ny vieux temple na koa efa manomboka tsombentsika koa ny temple du Salat. Fa Andriamanitra manana mihitsy, manana vina. Alalao zany ny baikony. Faharoa, aoka enjanona ny ambaindainao tsy ketrona. Marina tsara fa ny dikateny fototra. Ary hitantsika ao amin'ny dikateny tahaka ny Bible en français courant zany ohatra.
fa zao no ambarany ao tant d'étoiles plus larges et ne regarde pas la dépense, ne ménage rien. Tsika olombelona micalcule, tsika olombelona mijery le asa tahaka ny hoe asantsika, asan'Andriamanitra io. Ary izy no miteny hoe ne regarde pas la dépense. Ary zany ninina androany tsy laza chiffre aminareo aho, satria tsy zany mihitsy ny ampianaran'ny tompo atsika. Haintsika tsara fa rehefa nibaiky ny mpianatra izy amana ny olona tsy omby 10,000 amin'ny mofo 5 sy azan-drano 2. Mofo 5 sy azan-drano 2 ve ho ny mpianatra nanao calcul. Ho ny tompo hoe omenareo anina izy. Ary zany koa nomeny antsika. Aza mijery chiffre. Ny fikasan'Andriamanitra jerena ary tanterao amin'ny fahatokina fa hanao zava-dehibe Andriamanitra ary indro efa miposaka izany. Fahatelo, alavao ny kofehinao. Allonge les cordages de ta tente. Ny hevitra zany koa dia zao hoe mijery lehibe, vise plus grand, élargis ton horizon. Tsaroana fa tamin'ny fotoana andro fony tonga teto zay eny 20 ny mpiangona teto e, tamin'ny taona 5,770 zany. 20-30 ny mpiangona isan'alahady, 50 rehefa fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. 10 taona taty aoriana dia tsy nahatratra 100 akory tsika, nefa dia ny tombo hatrany hatrany. Ankehitriny sika ditanareo amin'izao tsy omby antsika rehefa alahady mitsotra, satria 200 ihany ange ny fetran'ny vieux temple, zay ihany. Noho zany efa hors jeu tsika io, hors norme tsika isaky ny alahady io. Mila fatatsika zany fa mbola be famindram-po Andriamanitra ka tsy voasazy sika tsy angonao intsony, na voateridina ny trano ka zay tsy tafiditra ao anatin'izay dia mody. Ka dia zava-dehibe io fa ny tompo mihitsy mibaiko antsika alavao ny kofehinao, élargis ton horizon. Aza ferana fotsiny amin'ity maso ny nofo ity fa masom-panahy jerena ny asan'Andriamanitra. Faefatra, aoreny mafy ny tsy madainao, consolide les piquets, ny finoana izany. Ny mpianatra dia niteny hoe ampitomboy ny finoanay. Le namana anankiray aza voalaza ny soatra masina fa raha mino anao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ka mino anao, mino ao izy ampitomboy ny finoako. Aoka ny finoana masina indrindra no antsika mijery ny asan'Andriamanitra fa tsy fijerin'olombelona na kajikajin'olombelona. Indro anao zava-baovao ary efa mipotry zany tsy ahita zany va ianao. Maso ny finoana asain'ny tompony mijery ny vinany. Fa inona ny teny fikasana, inona ny promesy? Hitatra amin'ny akavanana sy amin'ny akavia ianao, tenin'Andriamanitra anie zany e. Hitatra amin'ny akavia sy ny akavanana ianao. Raha 20 sy 30 ianao, 5-30 taona lasa, zao ianao firy ianao, ary firy ianao. Raha nanaraka ny zaika be tsika, dia misy fanamby ray lehibe napetraky ny Fédération Luthérienne Mondiale, zay nivory tany Cracovie. Inona zany? Mijery ny 2030. Mijery ny 2030. Fa Andriamanitra aza milaza antsika hoe zany ange ny FLM mangambo zany, zany ange mety ny taforinge zany, fa ho an'ny FPMA Toulouse hitatra amin'ny akavanana sy ny akavia ianao. Azonao refesina ve ny alehiben'Andriamanitra te hitondranao amin'izany. Zany nampahirezana antsika ary zany ndray natokana ho minitra ny trano anio. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay fa tsy mba Andriamanitra matory ianao na mitomitra foana. Tsy Andriamanitra manao sur place ianao fa Andriamanitra mandroso. Ary tianao zay androso sy hitombo hatrany zany nanomezanao anay. Teny fikasana sady lalina ny lehibe indrindra. Ampitomboy ny fahatokina ianao. Ary meo anay ny ay hanoanao, anayko baikonao, ary indrindra ay anome voninahitra anao amin'izao asa izao. Fa ny fahalehibiazanao, ny fahatsaranao, ary ny herinao mahagaga, tianao aseho amin'izao vina sy tetikasa ny amin'ny fananganana trano zao. Matoko zany zay tompo. Ka dia meo anay
ny finoana velona meo anay ny androso fa tsy emotra ary romeo anay ny atoky fa marina ny teninao ary azo antoka ny fomba anao minaratsoan'i Kristy ilay velona eto amin'ny fiangonana ary velona ao am-ponay tsiraray avy amen. Tonga amin'ny fotoana fanaritra isika izao ry havana dia ampatsahivina tramo fa misy ny panier connecté ho an'ireo izay mampiasa carte bancaire dia mandritra an'izany dia ho iraintsika ny hira 300.
dia fahampiarana antsika rehetra ry havana ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana. Na dia farasarasa ny fotoana dia anokana fotoana manokana isika hiara-bana ireo vaovao tonga teto amin'ny fiangonana nanomboka tamin'ny 6 décembre 2022 ka hatramin'ny androany zany mba horaisi-tanana horaisin'ny fiangonana fitiambana feno marina fa fitiambana reo dia fanerasera ela antsika fa tsara tony fanao dia fantatro ny fiangonana hoe izao reo vaovao reo ka dia mantsody isika rehetra zany zay voakasika zay zay vao tonga rehetra eto teto amin'ny fiangonana nanomboka tamin'ny volana décembre tamin'ny heritaona ka hatramin'ny anio angatana mpitiavanareo androsaty amin'ny loana tompo aza matahotra fa zay no fanao ny fiangonana ary zay mitsy no fomba andraisantsika azy ireo zanaky ny fiangonana angatanareo rehetrarehetra zay voakasika zany mba androso fitiavanana tompo. Raha mety dia milahatra eto dia mbola misy électeur. Dia faly fifaliana lehibe ho an'ny fiangonana mandray anareo tonga eto amin'ny FPM Toulouse. Jesosy Kristy tompo no lohan'ny fiangonana ary izy no mandray anareo. Zay dia misolo tena ihany miaraka amin'ny mpitandrina sy ny mpiara-miasa mpitandrina mandray anareo. Ary ny teninay voalohany dia tonga soa eto amin'ny FPM Toulouse ianareo. Misy antony matotonga eto ianareo ny tompo no mitarika anareo teto. Ary dia faly izay manana namana vaovao, manana anabavy rahalahy, manana zoky zandry vaovao tonga eto amin'ny fiangonana hiaraka hideriny tompo zava-dehibe zany. Ka dia ireo ny fiangonana io mandray anareo ampitiavana ampifaliana sanatria koa amijerijery anareo tsy hoe manahoana ny bitrabitra anareo fa tena te hiaraba anareo manokana amin'izao fotoan'izao ka angatantsika hiteka voninahitra Andriamanitra toy ny fanao dia asaitsika teny anarana izy sy ny avina ka ohatra mety ny fiangonana ny avina na Madagasikara na mitoeraka avy Frantsa na mitoeraka hafa dia aza misalasala mba ho fantatro ny fiangonana tsy hoe namotetsy hoe fombafomba ihany izy fa tena ahafantarana ny fiangonana hoe inona no azo ataontsika miaraka amin'izao fahatongavanareo zao. Ty ny micro dia samy teny ny anarana zany mifampipasan'le micro sy ny fiangonana ny avina zay tianareo lazaina ho an'ny fiangonana dia omenanareo fitenena. Anarako dia kanto fa avy any amin'ny FLM Ambatoalaky Madagasikara. Anarako dia Fily avy any amin'ny fiangonana Tsikana Peniela Fitahiana Motivasi. Ny anarako dia Naminjo avy any amin'ny FJK Fianarana Mati any Madagasikara.
Fanny avy amin'ny afitsika matao Maurice. Lahatra avy amin'ny FPMA Bordeaux. Arabe Dieudonné avy amin'ny fiangonana Baptiste Biblique Ankadifotsy. Anitra avy any amin'ny FJKM trano vady fitiavana Toamasina. Misaotra anareo nanome ny momba anareo. Toy izao ny fandaminantsika araka ny fanao rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao dia misy collation kely nomany ny tompona andraikitra ho aninareo vaovao ka angatanareo ampitiavana tonga dia ao amin'ny trano atao Ambanitsiato zany mba hisy fotoana bebe koa zany ifampiresahana amin'ireo tompona andraikitra sy ampisehoana anareo ny fiainany fiangonana ka tsy tsika rehetra no azo asaina amin'izany ialana tsy ny sahady fa tsika moa araka ny tenin'ny zaikabe dia hoe tena iray fanahy iray ary fanantenana iray ka solotena avy amintsika ihany no ao iaraka amin'izareo dia tsy izy zany fa ireo loolona mivady eto zany ny mpitandrina mivady mazava ho azy ny filohan'ny sampana valo raha tsy eo ny filoha dia ny filoham-panampy na olo-kafa amin'ny braon'ny sampana ny solotena mivondrona asa efatra ary ny solotena amin'ny braon'ny fiangonana zay eto ary eo diakona zay efa navita ny asany zany rehefa avy eo dia afaka makao dia ialana tsy ny sady raha ohatra raha ny faniriana dia tena tonga dia hiaraka daolintsika ifampizarany manta sy ny masaka nefa mo kely ny toerana mbola tsy manana an'ilay fiangonana mbola omeny tompo aoriana kely ao tsika fa mila maritra kely ka dia androany dia solotena no asaintsika makao zany ka dia ny fiangonana manontolo miaraka aminy na dia tsy ao azy isika rehetra zay ny tena fanahany hoe tena iray ka dia misaotra anareo sady amin'ny fanarahana izany zao dia ny mpitandrina no andray fitenenana sy hitondra mbavaka azy ireo alohan'ny amararana zao fotoana manokana izao misaotra tompoko. Fiteny teto moa ny hoe GVT ny hoe gasy voatonga ary rehefa tonga amin'izay le hoe gasy voatonga zay indraindray dia mihafahafa zany kanefa ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia ny raisin'ny Kristy isika zany no anambaran'ny Paoly azy amin'ny Romanina ny hoe aoka ho tahaka ny nandraisan'ny Kristy anareo no ifandraisanareo kosa ho voninahitr'Andriamanitra ka ny afatra ho anareo dia ity tsy mba vahiny na mpivahiny intsony ianareo fa tompotany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra eto amin'ny FPMA Toulouse noho izany dia aza mihafahafa misy ny sampana 7 misy ny vondronasa 5 ary misy raha teo ny dekona sy ny loolona tompona andraikitra azonareo atonina ny amin'izay ilanareo izany dia ara-mivavaka sika hivavaka ao anareo ny fiangonana tompo misaotra anao ny amin'ny tahinao ny tantananao ireto zanaky ny fiangonana ireto ary dia tonga soamantsara eto amin'ny FPMA Toulouse mba hanovy fianarana na hanohy asa na koa amin'ny zavatra hafa ny tananao mahery ny tantanan'izy ireo dia mangataka aminao zay ianao zay ny tantana azy tonga soa eto no angatanay anambona azy amin'izay atao ka omenao hery omenao fahasalamana omenao fahavitriana omenao faharetana fa omenao koa ny fifaliana sy ny fiadanana loharano ny fahombiazana izany dia mangataka aminao zay aza mpitoviana ny mifikitra aminao sy ny tsy mifikitra aminao aza mpitoviana ny miankina aminao sy ny tsy miankina aminao aza mpitoviana ny vahoakanao sy ny tsy vahoakanao ka dia aoka zany no entinao mitahy ireo ary mahatanteraka soa ny antony nandokavany eto amin'ity tanàna ity dia misaotra anao ny amin'ny fiangonana zay mandray azy ireo koa engane ka ampitomboinao amin'ny fahatongavan'ireo ny ambaindain'ity fiangonana ity ary engane ho tarianao zay hibanjana no avy amin'ny fatokinanao ary ahita ny faravodilanitra izay hitsenahanao sy andrasanao anay
ka dia tahianao ny dianay, tahianao ny fandrosoanay, tahianao ny fitombonay amin'ny anaratsoan'i Jesosy zany dia misaotra ray. Amen. Amen. Dia mahazo mipetraka ianareo. Tadio izany fa vao vita ny fanompompivavahana dia mandroso ao amin'ny efitra isika. Dia misaotra sady ny vondron'asa sosialy sy ireo mpiara-miasa aminy nanomana izany collation izany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mamarana fotoana sika riavana misy fanampim-baovao ty. Fatatsika fa isaky ny 3 volana dia misy ny parole du jour izay tonga indray. Zany hoe volana novambra, desambra, janvier. Ka dia zay maniry anana izany dia afaka maka izany ery andala tsara ery rehefa mivoaka eto. Dia tsara amintsika koa satria voafetra ihany nisany ny manao abonnement fa gratuit ny abonnement. Ka dia manaova abonnement mba handraisantsika an'izany azahoantsika izany isaky ny 3 volana. Parole du jour zany zay manampy antsika amakivaky ny andro rehetra omeny tompo antsika mandritry ny 3 volana miaraka amin'ireo mpiara-mamaky ny soratra masina amin'ny alalan'ity zany. Dia hiara-mitsangana isika anao ny hira mialoha ny afatra sy ny tsodrano araka ny voalahatra amin'ny fandarantsika zany dia ny hira fanampy ny 420 mialoha ny afatra sy ny tsodrano ary ny 9 aoriana ny afatra sy ny tsodrano. Dia ampatsiarovina sady isika vaovao zay tsy vaovao tsony fa androany sisa ny antsanonantsika hoe vaovao mba azafady fa misy zavatra adino minambary misy latsaka mipetraka aloha sika satria mbola tsy vita ny vavaka fitalahoana. Azafady to. Mbola ary vavaka sika Tompon'Andriamanitra io mbola misaotranao zay satria tanteraka soamantsara ny fionanay taminao anio, tanteraka soamantsara ny fanompom-vavahana. Saora Tompo satria tsy diso anjara tamin'ny teninao zay androany zay teny mampahiranay, mampieritreritra anay ihany koa ary hoentinay mamakivaky izao herinandro vaovao zao. Tanterao Tompo ny teninao manao hoe tsy heverinana aminao foana ny teninao raha tsy navita zay nanondranao azy ary ambininao amin'izay alehany. Ambiny tokoa zay teny hoe androany Tompo mba fiasana mahery tao anatinay hoentinay mamakivaky izao herinandronay izao. Koa satria zanakao zay Tompo dia tsy misalasala zay mitalao sy mangataka aminao ny amin'ny ty fiangonana zay nametrao anao aty. Vavaka manokana ho an'ny mpitandrina Tompo sy ny fianakaviany ny mba hitahinao azy ireo ny anomezanao hery sy fahasalamana hoentiny manatanteraka ny asa fanompoana zay napetraka ao aminy. Vavaka ihany koa Tompo ho an'ny sampana rehetra ao anivon'ity fiangonana ty, mivavaka ho an'ny bureau ny fiangonana, mivavaka ho an'ny SPMA sy zay rehetra tompona andraikitra ao amin'ny trano fiangonana ihany koa Tompo mba ho tafianao hery azavainao amin'ny lalan'ny fananao masina mba tsy andehanana amin'ny herin'ny tenany na amin'ny fahaizany Tompo fa hiantehitra aminao zay tompony asa. Tianay koa Tompo ny mametraka aminao ny vinatrano fiangonana zay fantatrao asanao zany, fantatrao ny ompona tsirairay avy Tompo ny angatany aminao Tompo ny anitsehanao ny fonay mba ho tena zava-dehibe aminay Tompo ny nataonao fitaovana ho an'izany trano zany fampandrosoana ny ambain'ny fanjakanao dina ety an-tany. Dia vavaka ihany koa zay Tompo ho an'ny V3e zay fitrandrahana mpitandrina matianina indrindra anivon'ity faritany misy anay ity. Tompo mbola miandry ny mpitandrina ao amin'ny fiangonana any Clermont-Ferrand zay zao Tompo. Mametraka aminao zany vina zany Tompo mba ny fisitraponao ndreo ako tanteraka ao anivon'izany rehetra zany. Dia vavaka manokana aminao koa Tompo zay ho andreo zay
tsy afaka namonjy zao fotoana zao. Fantatrao ny anton'izany tompo, indraindray marary, indraindray antony manokana vangio amin'ny fona fianoantra izy ireny tompo, mba hiposahan'ny fahasoavanao ihany koa. Betsaka aminay reto koa tompo ny nahazo fahasoavana, dia petraka aminao zany, indrindra tompo ny ahaizany mizary ihany koa zany fahasoavana zany amin'ny hafa. Tompo Andriamanitra eo raha mivavaka eto izay tompo dia mahatsiaro manokana indray ny Madagasikara-nay. Zay ao anatin'ny fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao tompo, ao anatin'ny savorovory politika tanteraka. Hitanao zany rehetra zany tompo dia tiana hankinina aminao. Ny mba hananany ireo mpifanohitra tompo, fandeferana, mpanjaka tompo, ny filaminana eo anivon'ny Madagasikara-nay. Tompo hiatrika fifidianana koa zao firenenay zao tompo afaka fotoana vitsivitsy. Dia petraka aminao zany mba hanendrenao indray tompo mpitondra mendrika ary mpitondra matahotra anao mba tena hitsinjo ny fiainana vahoaka. Tompo Andriamanitra eo mahatsiaro manokana koa zay amin'izao fotoana izao. Ireo firenena mandalo ady, tompo aoka ny fiadananao ny toetra mba tsy hisy tompo ny raha mandrika eo amin'ireny firenena ireny, fa mba tena hanjaka tokoa ny zon'olombelona. Tompo Andriamanitra eo te hangataka zavatra maro zahay, nefa tsy hainay akory ny mahasoanay. Fa ianao zay be famindram-po, ianao zay be fahasoavana tompo, aoka ameno zany arandrotsaka zany amin'ny tsirairay avy araka ny habeny fahasoavanao. Amin'ny anaran'ny tsontsositry tomponay nanaovana zao vavaka izao, misaotra tompo mahalalo. Amen. Zay tsika vao tena marina ny fotoana. Na izany ary mbola misy ambiny kely ihany ny raha angatahana sika zay mbola tsy nameno ny fiche de recensement mba hameno zany, angataka amin'ny décone zany fiche zany mba fenotsika amenona ny bokim-piangonana. Dia misaotra indrindrindra ho antsika zay voatonga zany vao tsy ela. Tsangana isika zany manao ny hira fanampiny 420 ny voalohany, melo ny afatra sy ny tsodrano. Tianao Jesús zanaka ny mazava mamantatra izay akasitrahany tompo. Dia raisy ny tsodrano tonona amin'ny anaran'ny tompontsika. Fiadanana ny eo an'ny rahalahy ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tiany Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manontony tompo. Andiny ny fahatelo.